Nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ampifaliana hatrany ry mpiara-midinika namana no anolorana ny araba indray tafahoana so matsara isika afaka hiaraka andinika indray ny tenin'Andriamanitra. Misaotra amin'ny fahatokinao sy ny fanaranao tsy tapaka ity fandarana ity, ary misaotra ihany koa amin'ny fampahirezana izay atolotsika isam-batan'olona. Ny fiadanany tompony ho aminao sy ny ankohonanao, ka ny fotoana iarahantsika eto dia ho fotoana fitahiana ho antsika tsirairay avy. Andeha ry hiaraka hivavaka isika raha nomboka izany. Andriamanitra rainay eny an-danitro, indray izany hafalianay fa matsapa ny fitantananao sy ny fombanao indray. Misaotra ihany koa izao fotoana izao izay ahafahana indray miaraka mandinika ny teninao. Tomoera Tompo aty am-ponay, ary eo ka hisoronao ny tsy fahatanterahanay sy ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotanay izany. Mangataka famelan-keloka sy fanadiovana ary izay ankehitriny, ary ny fanena masina no irina hitary-dalàna anay ka hampianatra anay izao teninao izao. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra tononona ny vavaka noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Kolosianina toko faharoa ka manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, ilay andininy natao tahadiny. Manao hoe: ko aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro, na ny andro firaharavona, na ny voaloam-bolana, na ny sabata, aliko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia any Kristy. Zay ilay andininy natao tahadina. Andininy anankiray mampifanolana olona maro izy io na amin'ny fivavahana, amin'ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Hotiniantsika miandalana io ihany ny mikasika izay. Nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Kolosiana toko faharoa manomboka amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny andinina hojerentsika amin'ny androany ity mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tao aminy koa no namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niarana levona taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo nitsanga taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nananganana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny nisoratana ny tidy izay niapangatsika dia nisorony tsy eo mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana. Ary nisorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanao izay avy nandrisy. Nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Matetika isika no mahita an'io andalanteny io, ary impirimpiry moa no mitondra fifanoheran-kevitra voalaza amin'ny Kolosiana toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo, novonony nosoratana ny didy izay niapanga atsika. Fa inona moa ny tian'Paoly azavaina ao anatin'izany toe-javatra izany? Fa inona ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana? Andeha hijery fanazavana roa isika faravakely no resantsika. Ny voalohany, ilay soratana izay nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana dia lisitry ny fiapangana izay manameloka antsika tsirairay avy. Raha ny tena izy mantsy, izao sy anao no ny fahotantsika no tokony ombona teo amin'ny hazo fijaliana, ary nisy didy manameloka antsika ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, fa fahafatesana ny tambony io. Tahaka ilay soratra nataon'ny Pilato teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy zany. Ny fahazavana manaraka indray dia zao: ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy inona akory fa ireo lalàna seremoniely izay nosorata tamin'i Mosesy, ireo no nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Ireo no nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Averiky ny mandeha. Ny voalohany, ilay didy izay manameloka antsika, zay ny voalohany. Ary ny faharoa, nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana ireo lalàna seremoniely izay nosoratany Mosesy. Averiky ny mandeha. Resaka lalàna momba lalàna seremoniely zany ilay zavatra resan'ny Paoly eto amin'ity toe-javatra. Teo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo, Paoly dia miresaka momba ny famorana tsy natao tanana. Famorana zany hoe famorana ny fo. Ka nilazany Paoly eto fa hoe niarana levona tamin'ny batisa ianareo. Fantatsika tsara fa nisy any didina avoaka any bokin'ny Levitikosy
Levitra Kristoko faharoa folo andeha hojerentsika ny Levitra Kristoko faharoa folo. Levitra Kristoko faharoa folo ka ny andinin'ny fahatelo. Dia zao ny voalazan'ilay teny Levitra Kristoko faharoa folo ka ny andinin'ny fahatelo. Ary amin'ny andro fahavalo dia ho forana ny zaza. Exodosy toko faharoa folo ka ny andinin'ny fahavalona amby efapolo. Dia zao indray fanambaran'ny ten'Andriamanitra. Ary raha misy mivahiny aminao ka mba tia hitandrina ny Pasika an'i Jehovah dia aoko forana ny lehilahy rehetra ao aminy vao manatona hitandrina izany ka ho tahaka ny tompon-tany ihany izy. Fa ny tsy voafora kosa rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany. Hitantsika tsara zany fa lalàna napetraka tamin'ny fotoan'andro ny amin'ny tsy maintsy mandalo famorana ny olona anankiray izay te hiditra ho fianakaviana ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ary rehefa izany dia nampifandraisin'ny Paoly ny amin'ny fanesorana ny tena nofo sy ny batisa alevina anaty rano izany fiovana ao anaty izany. Amin'ny alalan'ny batisa tokoa mantsy no iarahantsika alevina miaraka amin'ny Kristy sy hatsangana indray miaraka aminy. Zay le hoe famorano nofo, zany hoe mandalo fanandramany fiovam-po ny olona anankiray zay efa maty ny fahadosoana araka ny voalazan'ny Paoly eo amin'ny andininy 7:10. Mandalo fanandramany fiovam-po ary no velomina miaraka amin'ny Kristy zay namela ny fahotantsika. Ireo didy zay voalaza teo zany dia tsy inona akory fa ny lalàna seremoniely zay anisany niteraka fampisarahana teo amin'ny jiosy sy ny jentilisa izany toe-javatra zany. Lalàna seremonialy zay nosoratany Mosesy. Marina fa Andriamanitra nametraka an'izy kanefa rehefa tanteraka teo amin'i Jesosy izany toe-javatra zany dia nofatsihina teo amin'ny hazo fijaliana. Ry mpiara-midinika namana, eto zany dia tiana nilaza amintsika fa tsy milaza akory Paoly fa ny didy folo izay nosoratana teo amin'ny tendrombohitra Sinay, le nomen'Andriamanitra teo tendrombohitra Sinay no nofatsihina teo amin'ny hazo fijaliana. I Paoly dia milaza ao amin'ny Romanina toko 7 ka ny andininy 7 manao hoe inona no lazaintsika ho tavany lalàna. Sanatria izany hoy Paoly kanefa tsy nahalala ny ota aho ratsy tamin'ny lalàna. Ry mpiara-midinika namana, tsy nampianatra antsika hitarika antsika amin'ny fandikana lalàna ny didy folo i Paoly, fa nilaza tamintsika kosa fa nisy lalàna zay nofatsihina teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy inona akory zany fa ny lalàna seremoniely sy ireo le didy zay niampangatsika ho anamiloko antsika satria mpanota tsy mendrika ny tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana androany dia isaorantsika Andriamanitra fa tanteraka teo amin'i Jesosy ireo zavatra nosoratany Mosesy rehetrarehetra. Tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana ilay famonjena antsika mba ho famelana ny elontsika. Maty Kristy mba ho famelana ny eloko ny tsirairay avy. Andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy ka aoka samy ahery ahita fifaliana fa nentin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotako sy ny fahotanao. Very hiaraka hivavaka isika amin'ny tinantsika indray izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra raina io, misaotranao izahay fa nampafantarinao anay androany fa teo amin'ny hazo fijaliana dia nofatsihina teo ny didy manana meloka ny anay tsirairay avy izay mpanota tsy mendrika. Nofatsihina teo ihany koa ireo lalàna maro samihafa izay nosoratany Mosesy izay miteraka fisarahana eo amin'ny mpino sy ny jentilisa. Tompo, ianao no fampihavanana ao anay, ianao no natanteraka ny rehetrarehetra ka dia ianao no fikirinay androany, ianao no hotompoinay ka ny tontolo andro izay diavinay androany dia tontolo andro hatsapahanay fa ianao tsy mamely anay ho irery. Dia mitahihana tsirairay avy tononona vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.